tombono aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitro, misaotra anao izay fa omenao indray an'izao fiandohan'ny herinandro izao. Eny sitraka tokoa Tompo no mbola avelomanay ka misaotra indrindra. Matoky ary mananteny izay fa hiara-dalana aminay ianao ary izay koa Tompo, tsy hafoy ianao amin'izao herinandro vaovao izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mbola ao anatin'ny tsara amin'ny fandinihana ny loha hevitra isika ary afako ny amin'ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo ary izany no mahatonga antsika ankehitriny mbola miara-mifampizara ihany, tsy hoe mifandrisy lahatra akory fa tena milaza mihitsy mba azahoantsika mitombo finoana, mitombo fahatokiana ary fanantenana tanteraka amin'Andriamanitra raintsika ary avako. Raha vao manokatra amin'ny Baiboly isika, Genesis 1:1 dia efa hitantsika taratra izany hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izany. Indrindra vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Genesis 1:1. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Amen. Hitantsika amin'izany fa any amin'ny fiandohana mihitsy, any amin'ny fiandohana ny famoronana izao tontolo izao, na koa le atao izao rehetra izao, satria miresaka izao tontolo izao tsika indraindray dia ilay tany, ilay monde izany, fa raha vao miresatsika hoe izao rehetra izao dia ilay univers izany. Ka teo anatrehan'ny tsy misy no nanorenan'Andriamanitra an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teniny fotsiny. Izany mahatonga ny hoe ten'Andriamanitra tsy mahavita an'izany tsika olombelona, tena tsy mahavita an'izany tsika, na iza Andriamanitra koa tsy mahavita an'izany, fa ty Andriamanitra ivavahantsika ity dia teo anatrehan'ny tsy misy no nanorenany an'izao ary hitantsika rehetra izao. Marina ihany ny tenenana hoe hita, nefa koa na ny tsy hita ary satria izay ilay hoe univers iray manontolo. Ary izay koa no hitantsika ao amin'ilay fanekam-ponina faharoa, Nicée Constantinople, nahariny zavatra hita izy na ny hita na ny tsy hita. Ry havako, inona no lesona voalohany tsy ho antsika ary ao anatin'izany? Voalohany ry havako dia tena hitantsika ny fahefan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapony nanorina an'izao rehetra izao, nahary an'izao rehetra izao. Tena sitrapon'Andriamanitra, tsisy mibaiko, tsisy nanery. Izay izany ny lesona iray voalohany. Ary ny lesona iray faharoa mifamatotra amin'izany koa ary io dia anisan'ny atao hoe voizinay ombenombeny ry havana, dia izao: ny mpamorona no ivavahantsika fa tsy ny zavatra noforonina, tsy ny volana makitana, tsy ny vato aman-kazo, tsia na koa sanatria ny vava ny razana efa maty, tsia, tena tsy izay mihitsy, fa sady amin'ny alalan'ny finoantsika no amin'ny alalan'ny koa ny fahatokiana sy ny fanantenana ty Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ity dia izao ilay mpamorona no ivavahantsika ry havako. Ka dia irariana ity herinandro ity, herinandro iarahantsika amin'ny Tompo ka azahoantsika indray traikefa vaovao hatrany amin'ny fiarahana aminy mba azahoantsika izany miorina amin'ny finoana, azahoantsika miorina amin'ny finoana amin'Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka dia Jesosy Kristy ary Andriamanitra Fanahy Masina. Ary koa indrindra herinandro hanehoan'Andriamanitra an'izany izy mahefa ny zavatra rehetra izany. Iny mba ho tanterahan'ny Tompo aminao, ho tanterahany amin'ny isan-tokantrano, ho tanterahany amin'ny fiangonana anie izany, ary indrindra amin'ny firenentsika dia Madagasikara sy ny Malagasy ry havana. Amen. Dia vavaka isika dia misaotra anao ary Tompo fa hitanay tokoa tamin'ny famoronana an'izao rehetra izao fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao. Koa engany izahay dia hanana traikefa vaovao hatrany isan'andro amin'ny fiarahana lalana aminao, mba azahoanay mandresika io ary azahoanay Tompo mianoka an'izany zavatra rehetra izay no harianao izany. Ty herinandro ity irarianay raha mba herinandrom-pahombiazana miaraka aminao Jesosy Kristy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.